Rehefa ombeny zahay rehefa miresaka atsika FE-POTOANA famoana ny ordonnance 73 014 et 015 zay natao tamin'ny 30 avril 1973 natangamanantsoa mba iangaviana i raha igny iangavio ny PRRM hamoana zio faran'izay malaky fa ino mamono atsika impôt jiabiny mivangongo any Antananarivo tsisy vala atsika ty mitady vola le alelo Antananarivo atsika nefa ny eto fa efitra farany ny centralisme croix tsisy raha ilagna azy fa na ny province autonome na ny état fédéré ray amin'izy ireo ny ampanjary atsika aty amin'ny faritany sy amin'ny manadary ny sécurité amintsika eto ary isan'andro sakaitantsika ary misy voron'olona ary misy valitrano ary misy sinto mahery ny mahatonga an'io mazava ho azy dia ray foana fantrana mahatonga an'io satria olo tsy miasa ny olo tsy mianatra ny olo tsy miasa raha tsara tay zay izy mety betsaka ny tsy hanao an'izay fa ny olo tsy mianatra rehefa maro izy lasa manaonao foana betsaka zany tanorantsika ireo tsy anasa mahatonga an'izay resaka insécurité zay ka miazotsika tao dia manampy mampirisika andreo mpitandro filaminana ireo hanamafy ny asa mifanandrify amindreo satria inona ny antony raha reo no mipetrapetraka zay zavatra zay tsy mety satria misy fitaovana amindreo ary betsaka ny elemandreo dia dikan'izay tokony havitanao la ronde reo mba hampihena an'io resaka tsy fandriam-pahalemana io tiako no milaza aminareo mahakasika ny asa vitatsika ny asa nataotsika tamin'ny taondasa ny zara fahazavana tampitanana mahajanga fa ny mampalahelo dia zao zay jiro napetraka rehetrarehetra nangalarindreo zay jiro apetraka nao androany tsy moatra ny semaine tsy maintsy rava io satria ny karazany jiro zay nampiasaitsika dia jiro lafo vidy sady matanjaka amin'ny tsara dia maro mpangalatra koa zay moa zany ijerytsika vaolana afahantsika mametraka azy amin'ny toerana mba sécurisé dia ny solution hitatsika moa zany mbola ifampiresaka président fotany sy ny préfecture atsika mahakasika resaka fametrahana resaka andromaso tokon'olo manerana ny fotany eto tamin'ny Mahajanga dia ny vatantenako no ihany an'izay mba hampandry fahalemana atsika eny anivon'ny fotany iny ny asa nataotsika tamin'ny lasa koa dia ny fanaovantsika ny lalam-poto mainty zay ho faranatsika afaka roa volana eo satria mbola misy oranandro amizao mba ho tapitra tanteraka io mba ho azo ampiasaina hivezivezen'olona efa tsy mitovy amin'ny tsy nisy sy taloha izy amizao fotoana izao satria raha ny fiara ray afaka mandalo efa fiara roa izy amizao ary raha ohatra ka fa lanindrika izy taloha efa voaro izy amizao every koa fa miatsara zay zavatra izay zavatra anankiray tsy azo jerepotsiny ny nitranga tamin'ny faran'ny herinandro teo gagagaga ihany ny tena mahita an'le izy ary mametra-panontaniana ao anatin'ny fizotrany tetedra raha ty ary raha mangina ny tena dia ohatran'ny hoe manaiky matoa tsy miteny nisy fanambarana nataon'ireo ANDIN-JATOVO mifondrona ao anatin'ny fikambanana atao hoe ZNZ mahagaga fa feny FAHASAHIANA MIHOAPAMPANA ilay fanambarana zany ary tsy indray mandeha tsy indroa no isiny zay fanambarana zay fa mangina moa zany le tompona andraikitra dia everina ohatrany hoe manana ny fahamarinana ireo ANDIN-JATOVO manao fanambarana isak'izay mahatsiaro ary ny style moa zany hoe lasa mpanao fanambarana daholo tsika rehetrarehetra zay zavatra tsy nisy tao anatin'ny vanim-potoana lava hitatana ny Andry Rajoelina na dia niandry an'izany aza satria tadidiko tsara fa raha nisy nanetana tamin'izany za isany ary za teo foana hoe
nareo amin'ny fahasalamana, nareo amin'ny fitatanam-bola, nareo am'izao ny any tokana hitako hoe misy tsy ndraindray laona dia ny teo amin'ny fampianarana. Fa ny ankoatran'izay mangina hoe zany tany amin'ny jony hoe nisy na dia ina zavatra mitranga tsy misy fanambarana zany nandritra ny vanim-potoana lava, fa efa nitranga ny fitokonam-be vao misy karazana fanambarana am'izay, lasa ny lasa vao misy karazana fanambarana sesilany am'izay. Ne manao fanambarana ny ato, manome ultimatum ny ato. Ny azany le fanambarana mafanambarana azy eo ihany. Ndao ataoko hoe misy zavatra tsy eken'ny saina, tsy eken'ny eritreritra dia manao fanambarana ianao. Fa le hoe manome ultimatum kosa hitako hoe mihoatra sangy mihoatra ny roa zany ao anatin'ilay fomba fanaovana ny rafim-piaramonina eto amintsika. Ohatra ny hoe fieritreretana fa zareo ny rafitra amin'ny tatana na any ambony ny rafitra amin'ny tatana dia manome le rafitra amin'ny tatana fe-potoana fohy sy aingana mba andraisana fanapa-kevitra. Le rafitra amin'ny tatana ange raha ohatra ka ny fitenenana ny zavatra izay voatonona ao anatin'io zavatra io tsy indray mandeha tsy indroa tsy naka an'izany fanapa-kevitra zany izy. Dia le mpanao fanambarana no mametraka an'le fe-potoana hoe roa amin'ny fitopolo ora ny menainareo raiso reto, raiso ty, raiso ria, raiso itsy. Raha ny olona voakasika izay koa moa zany mba manome fe-potoana roa amin'ny fitopolo ora anasaziana le mpanao fanambarana. Dia inona ny zavatra mitranga eto fiarahamonitsika? Hoe mba maly koa zay dia mba miteny hoe magataka koa zay mitaky aminareo roa amin'ny fitopolo ora andraiso fepetra reo olona zay manome ultimatum anareo. Lasa rapport de force izy amin'ny fotoana. Ny rapport de force eto amintsika dia zao fifidianana ihany. Zay ny rapport de force fifidianana. Raha ohatra ka mahatsara tena ianao fa tokony anana andraikitra sy anana didy andray anjara fitantanana amin'ny raharam-pirenena dia miroso amin'ny fifidianana. Aza mametraka excuse mitsy amiko an'ny olona tsy lany tamin'ny fifidianana zay dia tsindriky foana hoe ka satria nisy nangala bato fa nenizany tsy nangalarana. Fa tany amin'iza ihany zany, nenareo ihany zany nangalarana satria nareo no iza. Fa zao raha zay le système, inona no arofanina tokony napetraka ao tao anatin'le fifidianana dia nisy rafitra teo hoe na ny rafim-pitsarana na rafitra nitory ianao rehefa ohatra ka nahita hoe tato misy anomalia dia narahanao ny paika rehetra amin'ny fitoriana makasika an'izany dia azahoana rariny amin'ilay fizotra n'ilay fifidianana. Fa tsy hoe isakava dia ianao nefa tsy manao ninina dia hiteny venao fa nisy nangalabata ianao ary tsy manao ninina par rapport amin'ilay razainao fa nisy alabata. Nesa se apetrako izay zavatra hoe lasa misy andian'olona eto mametraka ny tena ohatrany hoe izy ny faratapony sy vavahany eto amin'ity firenena ity. Non, ny zavatra izay mitranga dia tadidio fa nisy andohany. Tsy tonga taty amin'ny famaranana ny tolona tsika raha tsy nisy ny atombohan'ny tolona. Tsisy olona tonga dia mitsangana ny roa andro iterana eto Madagasikara tsika no miresaka. Fa misy olona tena manofy atoandro mieritreritra fa no izy no mahatonga an'ity, no izy no mahatonga andry. Zafady nisy fe-potoana natongavanao teo amin'ny tontolon'ny rafim-piarahamonina hoe teto anao nitsangana dia d'accord, teto anao nitsangana. Fa talohanao efa nisy olona nitsangana be da be na tonga teto ary tsy hainao rery na vitan'izy. Fa ny olona rehetra tamin'ny sokajy nisy azy avy no nanao ny pression rehetrarehetra tany amin'nisy azy avy, nitsangana tany amin'nisy azy avy no miteraka ny zavatra ohatr'izay. Fa zay tsy tonga amin'ny ohatran'izany.
samy manao ny combat amin'ny nanandrify anazy ny olona tsirairay fa tsy ty combat ty ny tena efficace fa samy manana ny efficacité ny combat rehetra zay natao ary zay ny anekeko andreo mitatana am'izao fotoana zao hoe ny fijoroany zareo de namarana amin'ny fomba ofisialy an'ilay tolana tomboka efa amatonany tsy miady fity am'zareo am'zany tsy miteny korina indray-mbava am'zareo nareo anie zalahy tamin'iny vao nitsangana de satria ve nareo manambasy de nareo zany ny atao hoe rôle tsy manao an'izany am'ireo akory fa mametraka fotsiny hoe efa nitolontsika de mifarana nareo amin'ny fomba ofisialy izy arabasoa arabatsara de zay no mahatonga na mametraka foana ny hoe ny fahafahapoko de 8% no rajoelona tsio fa tsy za no iaboka sy soratena hoe nono nataoko na tonga ny fialany teo non isany tamin'ny fialany teo zavatra nataoko fa tsy nono nataoko rery donc aza misy miseho milay tena zay mihitsy malaza azy ho tompony ty fanalana ny andrajoely ty tsika rehetra fa nataotsika rehetra mitambatra no mahatonga an'izany raha misy tsy mahafa-poanao androany de teny anao hoe retony tsy mahafa-poana fa tsy hoe le rafitra mitatana androany no andeha omenao roa fitopolo resaka zay matsiaro fenao no iza